Mbola ao anatin'izay tetikasa fampanarahana rano fisotro madio izay ihany sika fa ho an'ny nivon'ny faritra kosa indray mitohy ny asa fanatsarana ny tanana ao anatin'ny kaominina Masindray amin'ny alalan'ny tetikasa fanaraham-penitra sy fanorenana amin'ny fahazoana rano fisotro madio. Manana fanazavana ao amin'izany ny ben'ny tanana ao an-toerana Naina Andriambelosoa. Mangataka ny fananatany zay mba anampy an'ireto rehetra satria tany tokon'olona izy io efa manana fizarana ihany ry zareo anazy saingy tsy mety mahazo le taratasy ara-dalàna izy dia zay mahatonga an'le fanorenana tsy ara-dalàna. Ary stationnement hitantsika efa tsy dia lavitra eto ka raha vao mitany ny korotana dia verina indray zany le fananganana amin'ny toerana iva dia mety na ny fandriam-pahalemana na ny endriky ny tanàna mety korotana ka zay mba fangatahana io mba hampino zareo amin'ny fikarakarana izay fananatany zay mba tsy verena intsony fanorenana tsy ara-dalàna amin'ny faritra iva.